Efa manodidina ny 30 kilometatra no voatotitra amin'ny fanamboarana lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina raha ny voalazan'i Richard Rapidson, ministra ny asa vaventy, nandritra ny fitsirihana ny asa tetsy Ambodifasina androany alakamisy. Araka ny tatra nataony raha miainga eo Ambolo izay toerana nanomboana ny asa dia efa tonga ny sadabena mangamila amin'izao fotoan'izao ny asa fanamboarana. Ho an'ny Ambodifasina kosa indray izay toerana fiandohan'ny lalambe mikodana dia efa 2 kilometatra ny vita nanomboka ny 15 oktobra lasa teo. No amafisina nandritra izany fa raha vita ny eo anelanelana Ambodifasina sy Ambolo dia efa mahatratra 15 kilometatra amin'ny 20 kilometatra izay ho tratrarina hatramin'ny faran'ny taona 2024 izany. Ho any amin'ny faritra Tsinanana ny filohan'ny Rajoelina ny farany herinandro izao ao anatin'ny fandaharam-potoanany ny fitokanan'ireo asa vita ny fitondram-panjakana ny atoerana. Raha ny famoaham-bavao ny governora ny faritra Tsinanana dia ny sabotsy izao no tokanana ny ampahany faharoa ny boulevard Ratsimilao miala eo amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara, mandalo ny trano fivahinianana Marina Beach ary hatrany Darafify. Ho tokanana ihany koa ny kianja mitafin'ny Toamasina izay mitondra ny anarana hoe Gymnase Arena. Nivadika ho rivo-doza ka nomena ny anarana hoe Beky ilay andro ratsy izay niforona taty amin'ny ranomasimbe indianina. Mizotra mianatsimo atsimo andrefana ny diany. Hatreto aloha dia tsy mbola misy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara ary tsy mbola misy ambana izany andro ratsy izany. Raha ny tombana izay natao Météo France dia azo hery ity rivo-doza ity ka hivadika ho forte tempête tropicale ny zoma zao ary hiova ho cyclone tropicale kosa ny sabotsy alina na ny alahady maraina. Efa andalana ho aty Antananarivo ireo fitaovana ananganan'ireo tobo famokarana herinaratra avy amin'ny herin'ny masoandro 20 megawatt ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo na ny RIA. Ireo mbola anatsarana ny famatsiana herinaratra n'Antananarivo sy ny manodidina any Ampangabe, Ambatomirahavavy ary Ambodirano no heverina ananganan'ireo tobo ireo. Ho an'ny Nosbe sy ho an'ireo renivohim-paritany 5 hafa kosa ny fitaovam-pamokarana 30 megawatt ambiny. Nasimpanovana araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika ny toerana ametrahany ireto tobo reto raha toka distrika miisa 720 no heverina fa hisitraka azy reto teny am-piandohana. Isalotra ny laharana fa 7 ao amin'ny club ny Paris FC any France, El Hadari Rairniaina no anony Mahamatianina amin'ny baolina kitra azy. Raha navoaka ny tranokala ny Premium Sport Management moa dia isalotra ny numero fa 7 ity mpilalao malagasy izay vao 12 taona ity. Izy zany izao no mpilalao malagasy faharoa isalotra ny fanamiany ity club parisiana ity izay tsara toerana tamin'ny fifanana pirenena division faharoa ao a Frantsa.